ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana ry havana no iarabanantsika nytokantrano any ity zoma faraika am'roapolo ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny taratasy ny soratam-polo any romanina toko faraika ambin'ny folo, romanina toko faraika ambin'ny folo ny andininy fadimy am'roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo, romanina toko faraika ambin'ny folo andininy fadimy am'roapolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby telopolo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo izany zava-miafina izany rahalahy. Fandrao mihevitra ny tenanareo endry ianareo. Fa efa misy fahamiafiam-po manjo ny Israely sasany mandrapiditry ny afenon'ny jentilisa ary amin'izany dia hovonjena avokoa ny Israely rehetra araka ny voasoratra hoe ivoaka avy an'Ziona ny mpanafaka ary ampiala ny arantsipanahy amin'ny Jakoba izy ary izao no fanekeko aminy raha manaisitra ny fahotany. Raha ny amin'ny filazantsara dia fahavalo izy noho ny aminareo, fa raha ny amin'ny fifidianana kosa dia mahalala izy noho ny amin'ny razana. Fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy misy any anenany. Fa tahaka anareo izay tsy nanaiky an'Andriamanitra fahiny nefa ankehitriny ny tsy fanekeny reny no nahazoanareo famindrampo. Dia toy izany kosa ankehitriny tsy nanaiky ireny mba hahazoany famindrampo ankehitriny noho ny famindrampo azo nareo. Fa Andriamanitra nanidy azy rehetra tamin'ny tsy fanekena mba hamindrany fo amin'izy rehetra. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa koa malala afabe ity faminanian'i Paoly ity. Romanina toko faraika ambin'ny folo manome toromarika Paoly na maminany mihitsy Paoly eto ny mbola handraisana ny jiosy indray. Ny mbola handraisana ny jiosy indray rahatray. Amin'ireo teny ataontsika hoe fampianarany testamenta vaovao rehetra, na ry Petera, na ry ohatra epistily, na ry Jaona, na ry Jakoba, na ry Joda, dia i Paoly ihany ry havako no maminany amin'ity romanina toko faraika ambin'ny folo ity fa mbola hiverina ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy ny jiosy. Ny tsy tokony adorona mantsy dia ny jiosy dia tsy nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy. Ny jiosy dia nandany Jesosy tompo Jesosy tompo tsy ho tompo sy ho mpamonjy. Ny antony dia no Jesosy tsotra teraka tao an-tranon'omby, Jesosy zay tsy nampiseho hery ara-nofo na ara-tafika na tsy tonga tambonahitra fa tonga tamin'ny fahatsorana, ary ny fahafatesan'i Jesosy koa aza mbola fahafatesana tao amin'ny hazo fijaliana, fahafatesana mahamenatra raha maha olombelona, dia tsy nety nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny jiosy. Misy nandrasan'ny jiosy dia misy tonga amin'ny voninahitra, misy tonga amin'ny kery, misy tonga maneho ny maha-Andriamanitra azy, mahiraka Andriamanitra, mamirapiratra azy. Tsy zay anefa ilay Jesosy, fa Jesosy mpamonjy, zanak'Andriamanitra, saingy tonga tao anatin'ny fahantsorana. Dia nandahany Jesosy, tsy ho misy ary ny jiosy mandraky tiany anio. Paoly eto dia maminany manao hoe ho avy ny andro fa mbola handray an'i Jesosy reo. Romanina toko faraika ambin'ny folo. Rehavako mamperitreritra zany faminaniany Paoly zany, mampahery ny jiosy izy, nefa koa mamperitreritra ny mpino. Mamperitreritra ny mpino amin'ny lafiny ahoana moa ry havako ity faminaniany Paoly ity. Mamperitreritra momba n'Andriamanitra, mamperitreritra momba ny fiantson'Andriamanitra. Eo i Paoly amin'ity romanina ity zany, raha toa ka mamaky ilay epistily hatrany amin'ny voalohany ianao dia mahita mazava izany fanazavana ny momba n'Andriamanitra izany. I Paoly manao hoe matoa angeny jiosy tsy nandray an'Andriamanitra, tsy nandray an'i Jesosy marimarina kokoa, dia mba hahatonga antsika ho voaray ao anatin'ny fahasoavana. Rehefa nandao i Paoly tsy nandray an'i Jesosy ny jiosy,
no amafisiny ny tompony fony mafo izy iny fahamafisam-pony ny jiosy indray no nanjary fahasoavana ho atsika ka nahatonga atsika nandray ny filazantsara rehefako malala afa-be mihitsy raha tena jerena raha baky teny ary eo nahitatsika hoe tena zava-miafina amitsika mihitsy ty Andriamanitra ity tsy fantatritsika maha-olombelona atsika ary io no mahatonga am Paoly ao amin'ny Romanina ihany manao hoe iza moa no mahatakatra ny sain'Andriamanitra iza no afaka hatakatra n'izany planin'Andriamanitra izany vahoaka no fidin'Andriamanitra hoy Paoly nomen'Andriamanitra toky fa ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra nefa de zao izy indray ny tsy voavonjy izy indray lasa ivelan'ilay famonjena ny jiosy io zany taranaky Abrahama izay nivoahan Jesosy Kristy tompo ara-pirazanana raha maha-olombelona izy indray ny tsy tafiditra ao anatin'ilay fahasoavana ahoana zany ho Paoly ny hafa firenena indray zay tsy taranaka ara-pirazanana resahan'ny Paoly amin'ny andininy faefatra amby roapolo zay ny manaraka io diny fasivy amby roapolo de zao ny hafa firenena indray ny lasa tafiditra tao anatin'ilay fahasoavana tamin'ny alalan'i Jesosy ahoana zany ho Paoly nefa zao Paoly izany lalany zany de mba hahatonga tsy ny jiosy ihany raha avy hatrany de nino ny Jesosy ny jiosy ka nandray an' Jesosy de tsy mipaka taty amitsika ny fahasoavana ho Paoly fa ny fandavany jiosy ange nahatonga ny fahasoavana tonga aty amitsika afa firenena aty am jentilisa ny fandavany jiosy nahatonga atsika ao anaty fahasoavana fa nefa zao rehefa ao anaty fahasoavana isika de mino isika fa tsy maintsy mbola iverina ho vonjena daholo indray ny jiosy rehetra avako malala lalina de lalina ny fisainan'Andriamanitra inona ry hava no tiamy Paoly resahany raha momba an'Andriamanitra de izao Andriamanitra de mahagaga ary ny fisainan'Andriamanitra tsy takatritsika Andriamanitra de manam-pahefana amin'ny safidin'ny olona manome safidy malalaka Andriamanitra ino manome safidy malalaka Andriamanitra amin'ny fitorana fiainatsika fa zao koa nefa Andriamanitra de manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra amin'ny voary manontolo mahagaga ry havako malala i Andriamanitra ary io no mahatonga ny fampianarana zay tenenin'ny Calvin mandrakariva ary io ange no mahatonga ny Calvin ny resaka ny antsoiny hoe prédestination ny resaka ny hoe famonjena meloa hoe zao ange Andriamanitra ange mahagagy Andriamanitra ange tsy azotsika fefena amin'ny fahefany Andriamanitra nahary tongotra amantarana antsika ary io no aron'ny Paoly am'le hoe mpanefy tanimanga Andriamanitra vongana iray ihany de misy ataon'Andriamanitra vilia misy ataon'Andriamanitra po ambony-kazo misy ataon'Andriamanitra nefa vongana iray ihany ary io no mahatonga ny protestante réformé tena mametraka mihitsy ny fahefan'Andriamanitra ho amboniny zavatra rehetra ny fahefan'Andriamanitra ho amboniny fanoloran-tenatsika fahefan'Andriamanitra ho ambony mihitsy azy nozy rehetra mety hoetretsika Andriamanitra manam-pahefana mamonjy zay tia ny vonjen'Andriamanitra avako malala ary eto de mahagaga amin'ny famonjen'Andriamanitra io Paoly manao hoe de itsika ve mieritreritra fa ho arian'Andriamanitra ny olona takanaky Abrahama satria tsy nino an' Jesosy izy tsy maintsy ho avy Paoly ny entson'Andriamanitra ny jiosy rehetra ny taranaky Abrahama ino an' Jesosy koa nahoana hoy Paoly isika nandray ny fahasoavana tamin'ny alalan'i Jesosy satria tian'Andriamanitra isika de izao mino isika ho Paoly fa izao tsy maintsy avelana ho vonjen'Andriamanitra ho amarin'Andriamanitra amin'ny teniny ao amin'ny Isaia 1:5 hatramin'ny Isaia 1:20 raha moa io hoe hivoaka fanjoina ny mpanapaka dininy 2:20 ara-piala ny ara-tsi-panahiny amin'ny Jakoba Andriamanitra zany hoe soron'Andriamanitra ny hara-tsi-panahy ao anatin'ny taranak'i Jakoba ao anatin'ny taranak'Israely zany fa ino an' Jesosy izy afako malala inona ny hevim-panahy itsika manao hoe Andriamanitra de manam-pahefana amin'ny voariny ary manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra i Lutera za moa de niteny hoy Lutera manao hoe demonin'Andriamanitra mamperitreritra ny fehezanteniny Petera hoe Lutera hoe demonin'Andriamanitra
nahoany lutera ny tena hoe demonin'andriamanitra zany hoe io devolo indianana n'andriamanitra fahefana izy milaza aminao Martin Luther fa tsy manana fahefana amy devolo andriamanitra, manana fahefana amy devolo mihitsy andriamanitra. Rehefa teneniny mipetra de mipetraka, rehefa teneniny mivoaka de mivoaka, manana fahefana mihitsy amy devolo andriamanitra. No zany de zao hoy Lutera, aza mieritreritra manao hoe tsy manana hoe voafetra ny fahefan'andriamanitra fa amy zavatra rehetra de ananan'andriamanitra fahefana. Tsy ny fiainan'ny mpanompon'andriamanitra ihany no ananan'andriamanitra fahefana, tsy ny olona ihany ananan'andriamanitra fahefana, fa ny zavatra rehetra nataon'andriamanitra, na ny hita na ny tsy hita de ananan'andriamanitra fahefana. Ary ny planin'andriamanitra de zao ny ahavonjovonjo ny olona rehetra na iza na iza. Tsy misy fanavakavahana ao amin'andriamanitra ka hoe ny karazan'olona ohatr' zao tsy hovonjen'andriamanitra, karazan'olona ohatr' zao ihany no hovonjen'andriamanitra. Tsy misy fifaniliana ao anatin'ny ao amin'andriamanitra, tsy misy hoe sokajin'olona ohatr' zao ambony ihany, manatsaina ihany, ny zao fehiviana ihany, tsy misy zany ao amin'andriamanitra, fa ny olona rehetra de tian'andriamanitra hovonjena. Ny planin'andriamanitra zany de izao ny ahavonjenany, ahavoavonjo ny olona rehetra. Planin'olombelona indraindray no manavakavaka, mifanavakavaka, mifanaratsy, ny plan Andriamanitra zay ihany no tokony hovonjena, na zay ihany no manana anjara. Fa ny planin'Andriamanitra raha mamaky ity Romanina 1:20 ty ianao de zao mahagaga ny planin'Andriamanitra. Fa ny planin'Andriamanitra tsy takatry ny sain'olombelona. Planin'Andriamanitra de ny ahavoavonjy ny olona rehetra, na iza na iza. De samy mana nataon'Andriamanitra hanana anjara fahasoavana ho aminy. Rehafako ndraindray mipino tsy zany a, ndraindray mipino mifanilika, ndraindray mipino mifanavaka, ndraindray mipino aza tsy mifankaty. Nisy mpihira gropy anankiray zay québécois, mpihira québécois zany dia nantsoina hoe mes aïeux. Nisy hira zay mba nanaitra mihitsy rehafako malala, les oies sauvages zay le hira ty mes aïeux ty. Tsotsotra le hira, tsy de fantatra loatra ty amy tontolon'ny ataotsika hoe miteny frantsay satria moa zany canadien reo olona reo, fa momba ny gisa sauvage, momba ny vorona sauvage. Fa rehefa sendra nijery andray maka tamin'ny fahitalavitra, tsy tsaroky le chaîne nijerevako azy fa nyray tam'reto, na ny Arte le izy na le chaîne Nicolas Hulot Ushuaïa, ndray am'izay nahitako an'lay nijereko an'lay documentaire, na izy ny Arte na ny Ushuaïa. Dia momba ny ireo ataotsika hoe oiseaux migrateurs. Zay le oiseaux migrateurs nitantarainy le chaîne télévision zany nahatakarako an'ity hira nataony groupe aïeux ty, le hoe mes aïeux ty, le hoe les oies sauvages. Les oies sauvages tononkira nosoratan'ny Stéphane Archambault. Dia lay tsika documentaire de mitantara reo karazana biby, karazana vorona, hoe 500 ny vorona de mpifindra monina, misy aza ny vorona mpifindra monina dia hatrany amin'ny 9,000 kilometatra ty any ambony any no manidina, mefa matratra ny avon'ny fiaramanidina zany, vitesse de croisière-na fiaramanidina any amin'ny 9,000 mètres, avo be zany. Dia misy ny sasany mahavita ohatra hoe ny sterne, mahavita hatrany amin'ny eniny tsy ray tapitrisa kilometatra mandra-pahafatiny. Ny sterne ohatra manidina mampitoy ny tendro atsimo avaratry ny tany, tena matanjaka be zany. Ndresa be de be flamand rose sy ny sisa, samy mpifindra monina, be de be ny vorona mpifindra monina. Fa lay gisa sauvage zany, lay oie sauvage zay noirain'reto groupe mes aïeux reto de mba napetreritra tamin'ny fanazavana nataony lay mpanao lay documentaire.
zereo tsara ozy fa ary ao anatin'lay tononkira hoe raha mijery an'renylay vorona sauvage reny ianao ohatrany hoe flamand ozy ohatrany na kiwa sauvage ty na ny hafa de manao ohatran'ny tsokotsoko zay izy mandeha ohatran'ny misy zoro zay ohatran'ny misy zoro zay dia eo alohandrindra ny pitarika de atorina manao ohatran'ny ve le nafa rehetra mandeha makivaky zany ohatran'ny ve le izy de ry aloha erindrindra ny pitarika dia rehefa makivaky izy de mikikika mandrakariva mirakoraka foana lay vorona de zao ny zavatra tsapanao rehefa mijery elizy ianao lay documentaire de zao lay ary no irain'le iraky na zay atsika teo dia lay vorona pitarika le eroa ery de mandrakariva izy no ambany indrindra zany hoe ohatrany somary midina zany izy no ambany indrindra lay pitarika no ambany tsy any ambony izy fa lay pitarika any ambany indrindra izy mitarika an'lay ve zany de izy ery ambany ery de arakaraky ny teorina no zay teorina zany no ambony indrindra somary ohatra mitsotsoroka zany lay andiany lay pitarika zany ambany indrindra de miakatra mandrapatonga aty amin'ny farany de zao lay aty amin'ny farany no mirakoraka be zany le aty amin'ny farany tabataba maheno feoana flamand rose ianao na ohatra zany na gisa sauvage mirakoraka le izy aty arina de zao fanazavana scientifique an'lay izy lay vorona rehefa tena jerena kay lay pitarika iny no mivoy mafy iny zany mafy indrindra ny voiziny satria mikopakopaka mafy iny de le rivotra atosiky iny makany arina de iny ray no andrasan'le faharoa manaraka azy ao de le faharoa atorina ndray zany mivoy mafimafy de le fahatelo zany hoe lay rivotra avy any aloha iny atosiky ny any arina de mifarany any arina zany tsy de mivoy mafy tsony satria le rivotra atosiky le avy any aloha iny de makaty arina de le farany arina memaivana le kopakopak'elatra lay aty aorina zay any aloha zany no mivoy mafy fa ny aty aorina memaivana satria misy rivotra atosiky la elatra le aty aorina de le aty arina le kosa zany satria efa somary maivamaivana izy dia izy dray ny purakoraka toy ny mampieritreritra lay toetsainy lay ka nahatonga n'lay iran'le maizaeux hoe lay oiseau sauvage hoe mirakoraka zany dia ny any aloha zany mivoy mafy tsy manana fotoana iorakorahana fi zany mivoy mafy manofika an'le rivotra ny atorina kosa miorakoraka toy ny manao hoe alefa sefa na alefa courage ny atorina zany miorakoraka hoe alefa azakivy alefa mamakivaky an'iny lalina 5 kilometatra iny tatena afaka malala izany toetsainy zany aza mahagaga nanaovan'andriamanitra reny rehefa tena mijerany lay orona tsara anao de varina mahagaga nanaovan'andriamanitra ny zavaboary tena mahagaga afaka malala ndraindray tsika resin'izy reny ndraindray tsika mifampitsara zay any aloha de tsy mirarany aty ary ny any arina manosika sy mandatsa ny any aloha na maneso fa eo ampamaky vakiny tsika raha avako malala de zany ny toetsain'andriamanitra zany ny planin'andriamanitra tsy amvorona ihany fa mitsika olombelona mihitsy tsisy fifanolena tsy misy fifanaratsiana tsy misy fifanakavafakavahana fa tokony ho toetsaitsika miara-mientana ny any aloha manampy ny aty aorina ay le any aloha raha oharina am'lay gisa dita eo de ny any aloha tsy manosika ny rivotra mba hanamaivamaivana ny aty arina tsy hoe mitarika izy fa de mifandimby rehefa vizabizaka indray le any aloha iny de ny mahagaga miakatra moramora indray le any arina mitarika an'le any aloha le vizaka teo aloha iny lasatray miorakoraka ty aorina rehefa avy eo fa tsy hoe izany any aloha foana de izy foana mangana fa misy fotoana izy miverina tsy kelikely aty arina aty de izy ndray le pirakoraka ndray rehefa avy eo lasa le aloha ndray mitarika re avako malala manahoana moa isika mpiray tandrazany tony itsika kristianiny tony miatrika an'izao varanaretiny zao miatrika an'izao ataotsika hoe tondradrano zao miatrika an'izao voiny zao miatrika an'izao zavamanina hirana zao andro enantsika zao kena tsyna hoe andro mahory mividim-piainana miakatra ny aretina tonga betsaka ny olona rava asa rava fananana indray na de lay kely ananana azy ry havako malala ao anaty tsika ve zany toetsaina nataon'andriamanitra ao anatin'ny zavaboary zany ny tolo malagasy ary afako tsy kristianina
fa olo-tsotra miaina tamin'io zava-dehibe ny maha olona nahatakatra hoe ny firaisan-kina re olona noery a tsy ny materiela kory nge noheritsika fa ny firaisan-kina ny fiombonana nge noheritsika zany nge no avitantsika zavatra zany no mampisihevy ny fiainantsika firaisan-kina eto rehavako malala de nampianarin'ny Paoly mihitsy a ny jentilisy itsika io zany atao hoe jentilisy de afa fireneny tsy hijery ny jiosy fahavalo tsy hijery reo tsy mino reo tsy nandray an' Jesosy fahavalo fa io avy ny andro io olona tsy nandray an' Jesosy io mbola handray an' Jesosy indray androany satria ny planin'Andriamanitra de izao ho famonjena ny olona rehetra misy olona hitanao tsy mpivavaka misy olona hitanao tsy nandray an' Jesosy fa zao ny finoany Paoly ary tokony ho finoanao ndray androany ny tompo mbola hamangy azy ndray androany ny tompo mbola hanova azy ndray androany ny tompo mbola hanaisotra ny ara-tsim-panahy ary iverinao amin'ny tompo izy satria ny planin'Andriamanitra tsy ny ahatonga anao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ihany Jesosy Kristy tompo maty teo amin'ny azy fijaliana tsy ho ahy ihany tsy ho anao ihany fa ho any zao tontolo zao ndray ny masontsika mahatsiravako malala rehefa mijery ny olona tsy mino rehefa mijery ny ataontsika hoe reo ny jiosy ohatra zay tsy mandray an' Jesosy de hafa be ny fijeritsika azy reny ve zao tsy efany amin'ny afo be reny enge fa sanatrira misy mpino sa manondro olona hoe devoly enge reny any ange teny efa devoly mihitsy avako malala tsy planin'Andriamanitra mihitsy ny ahadevoly ny olona fa ny planin'Andriamanitra de ny ahavoavonjy ny olona ary hoy ny tompo manao hoe izy ihany mahay manova olona ny tompo ihany mahay manova olona afako malala io Paoly manao hoe ianao kinge mba ohatran'izany ihany andiny fa telopolo fa tahaka anareo zay tsy nanaiky an'Andriamanitra fahiny nefa ankehitriny de izao ny tsy fanekeny reny nahazahoanareo famindram-po de toy izany koa ankehitriny tsy nanaiky reny mba azon'ny famindram-po afako malala misy olona hitanao tena ozy hoe tony ngamba tsy hovaovatsony a tsy ry havako malalo tsy zany tsy planin'Andriamanitra ny havery an'ireny azay ny tokony ho toe-panahy ny mpino ry havako malalo ny tokony ho toe-panahy ny mpino de mijery ny tsy mpino aza ao anatin'ny fahalemem-panahy sy ny fitiavana raha mamaky ny Koritianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ianao ka takatra ho tsara ny Koritianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo fa ny akanjon'ny mpino nge ao amin'ny Kolosianina aloha toko fahatelo andin'ny faharoa ambin'ny folo hiakanjoy ny fitiavana ho fehiny fitondratena mendrika rehetra dananareo de izao hiakanjoy ny fitiavana Kolosianina toko fahatelo andin'ny faharoa ambin'ny folo amboniny zany rehetra ny fitiavana zay Paoly vao manazava amin'ny Koritianina manao hoe tokony ho fiainanareo koa ny fitiavana ary ny fitiavana ao anatinareo ny hijerenareo ny zavatra rehetra dia manana famirapanana nareo na eo anatrehany tsy mino azy tratray afako malala masika ny tsy mino masika ny tsy mpivavaka tena tsapatsika zany ndraindray anandratsika tena mitondra ny mafy mihitsy amin'ny ataon'izy reny ny jiosy konge afako malala nitondra ny mafy tamin'ny ataon'ny kristianina oka zava nitondra mafy mihitsy ny kristianina tamin'ny ataon'ny jiosy nitoraham-bato ry Stefanina ohatra no enjehina ry Petera nitapahan-do be de be zavatra lalovany ny kristianina noho ny fialonany jiosy hitatsika amin'ny soatra masina manontolona amin'ny testamenta vaovao zany hoe nitondra mafy ny kristianina noho ny amin'ny jiosy satria ny jiosy de nepanga ny kristianina ho fiovahan-diso fatatsika zany taonjato voalohany fa izao ry havako malala raha mamakivaky ny tantaran'ny vavahana kristianina ianao sy ny tantaram-piangonana de nitondra mafy ihany koa ny jiosy noho ny kristianina be dehibe ny jiosy izay nampangainy ny kristianina hoy ny kristianina manao hoe nareo nge voaoziny nareo satria nareo ny nanombo an' Jesosy tamin'ny azy fijaliana nareo jiosy ny nanombo azy tamin'ny azy fijaliana voaoziny ianareo ary de be dehibe ny jiosy tany Espagne ny taonjato faharoa ambin'ny folo fahatelo ambin'ny folo zay niterenina atao batisy raha tsy atao batisy nareo nasina lalana anakiroa ny anankiray lalana voalohany fanapahan-doha ary lalana anankiray atao batisy raha ohatra ka atao batisy nareo de tsy maty raha ohatra ka makato amin'ny tana anankiray de tapahana ny lohanareo za ohatra nke nenany jiosy afako malala nisy fotoana
nangiry firiny jiosy nisy fotoana nangiry firiny kristianina eto ry avako malala raha mamerina mamaky zotra masiny zao sika de zao manentana hoe manoloana ny tsy finoany ny olona sasana tsy ny jiosy aniva be dehibe no hitatsika vavahana fa tsy mino de inona ny tokony hojerentsika azy mivavaha azy zay ny voalohany fa aza mankahala vavahana kristianina tsy fahavahan'ny fankahalana akory zay mahatonga ny tompo hoe tiavo ny fahavalonareo valio amin'ny soa ny ratsy tsisy fivavahana zany ry avako malala eto ambonin'ny tany tsisy fivavahana zany hoe raha misy olona manisy ratsy anareo valio amin'ny soa izy tsy mora angery avaky miainany zany mafy be ny miainany zany raha tsy kristianina ianao tsy mahavita an'izany raha tsy ao am-ponao Jesoa ary raha tsy mahatsiaro anao manao hoe zako ngeba mpanoty hoy Paoly manao hoe zako ngeba raha mpanota te zany lohany ary raha mijery ny fiainanao koa ngenao dia mba hoy Paoly manao hoe ianao koa nge tsy tonga de avy hatrany de nandray an' Jesoa ianao koa nge taloha le mety le mpanentsika fivavahany reny ianao raha mety le niteny mihitsy manao za tsy angona fa mandany andro fotsiny fa tsy aleoko ve mandro sakafo atao trano ary mety ianao mihitsy koa raha mety ho isika fa zany hoe zany moa itsika sy ny tompo ihany mahalala azy ave moa hotenenao amin'ny olona rehetra koa fa mety fianao sy ny tompo ihany mahalala hoe za nge Jesoa taloha tena tsy afenitry anao fa kamy miango ny aritanao re fa za mihitsy taloha le tena mpanao hoe niany any am-piangonana ve tsy torotelo lava be tsisy farany sady efa mbola miainy torotelo anao mbola mandorakitra ndraiky io de mbola andao adidiko tsy aloha ve hividianana pijana ndray misy olona tena mietrehitra zany mihitsy le avako malala de zao aza ny tsara mihitsy mivavaha de manana finoana fa ho avy ny andro anovan'Andriamanitra azy mafy loha tsy isotra ny Saoly ka nahatonga azy ho Paoly mafy ry avako tsy nisotra ny Saoly Paoly manao hoe raha misy mafinoana nentsika ny kristiana namono olona mihitsy any satria nakasitraka ny toram-bato an'i Stefana teo aho Paoly saingy zao niova izy de afako malala avelao ny fanahy masina iasa avelao ny planin'Andriamanitra iasa fa aza mieritreritra hoe reny de tsisy fanantenana ntsony de latsaka ao anatin'ny fankalana ianao de hiatakataka aminy ianao de andositra azy ianao de tsoraisinao hitoniavanao izy de tsarainao tony nefa very nefa mbola olona mandehandeha tsarainao ohatrinao any amin'ny elo nefa olona piraitanindrazana aminao fianakavianao olo-patatrao tsy zany ny mpino ry avako malala tsy zany ny mpino tsy mpaniraka olona ho any amin'ny elo ny mpino mandroaka ny devolo ho any amin'ny elo fa ny mpino tsy maniraka olona ho any amin'ny elo fa mitaona ny olona ao amin'i Jesosy nitsika ry avako malala ndrahan'Andriamanitra hitaona olona ao aminy fa tsy ndrahan'Andriamanitra androaka olona ho any amin'ny elo akory satana ny roahantsika ho any amin'ny elo satria any nataon'Andriamanitra ho azy fa ny fanjakan'Andriamanitra nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona no zany adiditsika ny manatsotra tanana manatsotra fitiavana hitaovana azy reny fa iny ry avako malala ny fitaovana zavatra roa Paoly zay efa nomena atsika de ny voalohany ny fitiavana rehefa mahita olona masika tahakireny ianao de fitserana ny mendrika ny fitiavana ombam-paharetana mety tsy hitanao mihitsy aza no novan'le olona ndraindray raha mety misy olona be de be ohatra zany miteny foana mba mivaha ianao anaka reny mpianakaviana io mba miangony ianao anaka mba miala amin'ny toetra ratsinao io anaka maty foana le reniny na le reny be na le rainy fa tsy miova izy fa rehefa folo taona teo ina nahafatesany reniny na ny rainy zay izy vo nibebaka be de be nohatra zany ry avako malala zany hoe misy zavatra afafinao anio fa tsy hitanao mivokatra mety misy teny tena tsy tena ataonao mba hampibebaka lay olona fa tsy miova lay olona fa azakify zao mafy no fihetsonao fa zatao malemy fa tsy hanao ny vokatra an'Andriamanitra ny vokatra tsy azonao terena ny fiovam-po sy ny fibebahana fa mitory maneho fitiavana tsy mitsara tsy manameloka tsy manilika fa mitaona azy hiverinao amin'ny tompo zay le fitiavana zay le fitiavana manjary faharetana zay le fitiavana manjary finoana hoe za tompo mino fa tsy maintsy voaovanao eny olona iny za tompo mino rapetrako aminao andoliko aminao fa tsy maintsy voaovanao reny tahaka amin'ny Paoly eto ny teny manao hoe za tompo mino fa tsy maintsy hiverinao aminao ndray ny jiosy satria anao reny satria nampiasainao izy satria ianao ny manova de ianao no nalany toetra ratsiny de hiverinao aminao izy fa ny fitaovana faharoa avako malala zay tokony ho anana atsika de io fahanetreteny io
io fanetreteny izy zany adiny fa 5 matonompolo anaty fonoteny le izy fa ndreo mihevitra ny tenanareo endry ianareo ndradray ry avako malala satria tsika manana an' Jesoa tena ndray mihevitra ny tenantsika hoendry isika satria ny hafa tsy manana an' Jesoa de tsy eritreretintsika hoendry noho izy isika eny ry avako malala marina tokoa fanandray an' Jesoa tsika fanandray disy mihevitra ny tenantsika hoendry loatra ndray isika ka mihevitra ny hafa ho tsy hoendry mihitsy hoy Paoly manao hoe tandremo ny firehareana tandremo ny fiheveran'ny tenanao hoendry loatra ho tsara noho ny hafa fiheveran'ny tenanao ho mendrika noho ny hafa tandray nge tsika ry avako malala am'ty asa fanompona ity satria tsy haiko mpiandry de mieritreritra ny fanompoko ny tena tsara ny fanompona mpandravana zany ny tompo fe mbola tsy ao zany nandrandray dekona za ve dekona ny fanompoko ny tena mety nareo ara tsy nareo ara-pandray tsotra na mpandray koa mieritreritra n'zany za ve zanke mpandray nareo ara mbola jetilisa be mbola mandeha makaiza to mbola hitanay nakarina reo tam'izao mbola mpamonjy feto ohatr'zao mbola mpakarina reo nareo ara to misotro an'izao nareo ara to tsy haitsondry avako aza manao ny tenanao hoendry raha tianao ny taonany olona taonany jentilisa manana fanetretena manana ny fitaovana voalohany hoentinao ry avako malalana faharoa entinao mitaona ny tsy mino ho an'Andriamanitra de ny fanetretena jereo ange Jesoa hoe taiza nahitanan'i Jesoa tany amin'ny tranon'ny mpamorehetra taiza nahitanan'i Jesoa tany amin'ny tranon'ny Simona Boka taiza nahitany an-tranon'i Jesoa tany an-tranon'ny Maria Magdalena taiza nahitanan'i Jesoa tany amin'ny Lazarosy olona tsotro anatin'ny fiarahamonina ry avako malalo ndraindray isika tsy manana fanetretena tsy manam-pahendrena nefa kristianina maika hitsara ny mahamaika atsika raha avantany amin'ny tenanao hoe reny mpanota dikan'izany efa manisy antsany ianao manelanelana nareo sy izy raha vo tsara ianao ho mpanota izy raha vo tsara ianao ratso no ianao izy de izao tsy azonao tsony izy tsy azonao izy tsy azonao izy tonga de efa manisy antsany ianao manelanelana asy ianao de zay noho izy zany de anao de zay noho izy fa tsy zay ry avako malala ny tokony ho toetsaitsika io Paoly manome toky fa ny fibebahana de an'Andriamanitra raha misy olona hitanao fa raha tsy fanana raha tsy fitondrantenana na masika na tsy tia fiangonana de zao manana fanetretena manana fahalemem-panahy tsy miteny noho ny fanaony ianao tsy zay loatra ny tenen'ny Paoly eto tsy zany mihitsy fa zay mahatonga amin'ny Paoly manantitrantotra manao hoe raha mbola miankina aminao anaka ataovy zay havananao amin'ny olona rehetra ny fitiavana ny fandeferana ny fahalemem-panahy zany ny tokony ho hita eo amintsika de mba ho voataona ny fitondrantenanareo izy no filazany sohatra masina azy ry avako malalo mijoro tsara ny fanananao an' Jesoa fa ny fitondrantenanao tsara ny fahalemem-panahinao ny fitiavanao entiny men'ny tomponao ahafahanao mitaona ny hafa ho an' Jesoa de avelao andeha ny planin'Andriamanitra avelao hiasa ny fahasoavan'Andriamanitra fa Andriamanitra ihany manova olona amin'ny fotoanany alao ery ary mijoro ianao mpino mahereza azony mafy ny finoanao fa izao manana faharetana amin'ny fijoroana vavolombelona aza mitsara ny hafa tao amin'ny hafa ho an'ny tompo aza mamaly ratsy ny ratsy favalio amin'ny soa ny ratsy raha tojo tsy mino ianao de jereo fa endrik'Andriamanitra reny maty ho azy koa Jesoa maty reny maty ho any reny maditry reny koa Jesoa ary tena reny aza ny tena tiany Jesoa reny maditra tondrotsika maditry reny voailika eo anatin'ny fiarahamoniny reny ratsy fito reny koa te reny ara ny tena tiany Jesoa tahaka ny tiavana ianao koa fa manana faharetana mandolio any reny tiavo reny fa zay Jesoa anao ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa omenao fo vaovao de tahaka ny fonao Andriamanitra fitiavana masina makahala ny ratsy tia olona tia ny olona rehetra ho vonjeny ianao tompo ataovy fiasanao am'izany planinao zany zahay
mamonjy ny olona rehetra. Fiasanao ampelantananao amin'ny taona ny rehetra ho anao. Jereo ny mpiray tany razana aminay. Efa nanorona ny fiangonanao eto amin'ity firenena ity ianao. Efa niantso ny malagasy ho mpino ianao. Tompo, ao anatin'ny planinao zahay. Fataon'zahay hanapitiavana ny hafa. Azavelanao hanatoeranao am-ponay ny fahakalana, ny tsy fitiavana, ny fireharehana, ny fiheverantena ho zavatra, ny fiheverantena ho endry noho ny hafa. Marina tompo, fantatra efa nomenao ny fanahinao masina zahay, nomenao fahazavan-tsainy zahay, ny rakofanao ny fanomezam-pahasoavanao zahay, fa ampianary zahay hanetry tena tompo. Mba ho fiasanao ampelantananao. Betsaka ankehitriny ny havanay marary sy trano. Betsaka ireo mbola any amin'ny hopitaly sy trano. Ao ireo rava-fananana, ao ireo simba trano noho ny tondra-drano. Tompo, ome fofeny fitiavana izahay. Ome toe-tsaina miara-mientana izahay. Mifanampy, fampitrotro am-bavaka, mizara ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao. Mamindrafo aminay. Da io ny mpiray tany razana aminay. Da io ny fiangonana ho vavolombelona. Da io ny fiainana rehetra ho fiainam-baovao ao aminao Jesosy. Saotra tompo. Amen.